fanomezam-pasoavana avy amin'ny fanahy masina. Salama tompoko. Hotoizantsika ny fandaram-potoana aka fotoana isika ifanohanana amin'ny vavaka. Raha misy marary, mila vavaka, mila fanasitranana. Ingavinay ianao mba hitsangana mponoana, Jesosy manasitrana. Jesosy tsy miova, Jesosy manasitrana. Okisika fantatra okisika ino, Jesosy tsy miova, Jesosy manasitrana. Raha marary ianao mila fanasitranana, matokia ny tompo manasitrana izy. Tsy manao tsinitsinina ny fahorian'ny marary izy. Onena ny marary, mamindra fo amin'ny marary, miaino ny ataka ataon'ny marary amin'ny anarany. Jesosy mamonjy, Jesosy manasitrana. Fa misy manana marary tonga eto dia oka hitsangana hiaraka amin'ireo koa. Ohatra hoe marary mamanao, papanao, rahalahinao, anabavinao, namanao. Raha nisy olona mampalahelo ny fonao fa marary, tianao entona mibavaka dia oka hitsangana. Halleluja. Andriamanitra no nanao atsika, nanao ny toetena, ny rafibatana. Hainy ny manasitrana ny aretina. Izay andrasany dia isika mitodika amin'ny mino azy, matoky azy, ary misokabava miteny tsotra hoe sitrano aho, mahay manasitrana ianao. Tsy dia mila vavaka lava be, tsotra dia tsotra, vokatry ny fo, atao amin'ny mponoana. Dia raina ny tompo. Naretina avy amin'inona na avy amin'inona, satria misy loharano ny aretina, indray no ny fandikan'ny lalàn'ny zavaboary. Diso foko loatra ohatra, na herin'inana mamy be, nina menaka be, ny asa mafy mihoatra no izay tokony natao, mandika ny lalàn'ny natiora, na koa avy amin'ny fahotana, misy kapoka famaizana, na avy amin'ny devoly. Ny aretina rehetra ain'Andriamanitra sitrany. Hitsangana isika rehetra hivavaka ao marary. Apetrao amin'ny faritra marary ianao amin'ny tananao. Raha eo misaotra anao izay ny zavatra rehetra nentinao eto amin'ity toerana ity, jereo ny olona izay mitariana ho eto, manana aretina amin'ny vatana, angetahetany hositranao, fonanao, gataka fambakonao indray, jiro ny tananao, tireny rehetra, misetrana, aretiny miaraka sitrana, ditenany fanany aretina, mitevy olo tonga aretim-piana amin'ny vatana izay marary.
jereo ny olona izay diorina mibavaka, ny namany, ny marary, ny olona tiany hosotraninao, mahery ianao manasetra. Amen. Vavakantsika ho an'ny olona mangetaheta azo famonjena ny fanahiny ho teraka indray, hovotsitra eo ampelantanan'ny diavoly. Izao tontolo izao mbola tsy nateraka indray dia mipetraka ao amin'ilay ratsy. Ny fanahy manapaka azy ireny dia ny fanahy Lucifera, ny diavoly. Ny antony fisiany fiangonana, ny antony toriana filazantsara hanafaka ny olona eo ampelantanan'ny diavoly, amin'ny fahefan'ny diavoly, amin'ny fahefan'ny maizina, mba ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany mivavaka isika mba ho voavonjy izay rehetra noazon'ny diavoly izay ela be izay. Ity andro ity mba ho andro famonjena ho anao. Mivavaka isika, makasitraka an'izay. Jereo mpanota, ianao tompo ny herinao lehibe. Psaume voninahitra monjy nafaka ny olona pelantanana. Naran'i Jesosy. Amen. Vavakantsika ho an'ny manana olana. Da misy olana eo aminao omaly ndrava fotoam-bavaka, manao azafady mety rahalahy reto, izay nahazo azy mety mahazo anao koa. Manantony ny anankiray pastera manana olana amin'ny tokantranoko aho. Ina ny olana? Ny vadiko manao an'itony Facebook tony dia teo lasa nalitsakitsaka. Inteny koa ny anankiray. Nampalahelo ireo rahalahy ireny. Vavakantsika izany misakina ny olana. Jesosy manana vahaolana. Mety zany mahazo anao fa mety voaroka tamin'ny asa, mety tsy anasa, mety miaraka tamin'ny olona na hoe iara-iasinareo, avy eo anao mikatramony, misolokiny, potika ny rinom-bolanao, sahirana ianao, olana zany, o zanaka maditra. Vavakantsika ivany olana. Raha eo misaotra anao, jereo izay olona tonga eto amin'ny toerana ity manana olana na ny antsony safatra mpanavisateka na mpanapanafitsana na tena ao ny olanatsy eo fanatena fiaina anaran'i Jesosy. Manaraka fitahina ho an'ny fiainanao, vavakantsika. Raha eo misaotra Andriamanitra manan-karena amin'ny fahasoavana. Meu fitahina les choses que je te parle de Jésus. Amen. Anapitsika izay rehetra izay, sika manana programa an'asa, anao fitoriteny lehibe eo amin'ireny vohatroboina, any Majunga amin'ny volana O, varaiky amin'ny folo ny volana O, faharoambin'ny folo, fahatelo amin'ny folo, fefatra amin'ny folo, efatrandro ao ambanja taolazy. Izany ataontsika satria ny raha nanao izany isika. Filazantsara hitondra ny herin'Andriamanitra famonjenany.
milony ny atongavan'ny farany tsy maintsy toriana ny filazantsara ho voavoaloha tsy ho tonga mihitsy Jesosy raha tsy voatoro ny filazantsara. Noho izany nitoro filazantsara isika mampafaingana ny hevin'ny Jesosy akatsika ho any aminy, satria isika dia miandry ny fampakarana antsika andovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Zavatra ngeza be izany hoe izako izay tanymanga amboarin'Andriamanitra ity nefa njiavy raisy ny ara-manjaka amin'ny fanjakana, zavatra ngeza be izany. Noho izany vavakantsika hitahiny ny tompony ny asa fitoriana filazantsara, ny tompo izay ilaina rehetra, izy no andamina ny zavatra rehetra, amatotra ny asan'ny devoly ary misy tosika ny heriny maizina, izay rehetra mitoetra ao maizina sy ny aloko ny fahafatesana iposany mazava lehibe. Samy manandra-tanana amin'ny vavako any mazay makasy manome vonina jereo tompo ny asa fitoriana filazantsara ataonay mazava antito ty ao volana raika ambin'ny folo, faharoa ambin'ny folo, fahatelo ambin'ny folo, faefatra ambin'ny folo, fatolo ny devo okiposaka ny mazava napatapaka ny fatolo ny fianarana ny tenin'Andriamanitra isika. Aoka isika anao zava-dehibe ny fianarana ny tenin'Andriamanitra hatrany. Alahady batelo taoriana ny andro Pentecoste ny andron'io raha tsy diso aho. Ny fiangonantsika dia fiangonana Pentecôtiste. Zany hoe fiangonana mino ny fanahy masina, miankina amin'ny fanahy masina, metehitra amin'ny fanahy masina. Fiangonana miara-miasa amin'ny fanahy masina. Ny fiangonana Jesosy mamonjy eto Madagasikara no fiangonana Pentecôtiste voalohany indrindra. Engany mba hozany hatrany ity fiangonantsika ity. Fiangonana metehitra sy miankina amin'ny fanahy masina dia araina ny tompo. Tamin'ny andro Pentecoste moa dia nomena safidy malalaka ny tsiraray avy na hijanona any amin'ny toerana misy azy na niakatra teto ibe araka na teto. Na teto ianao na tsy teto ianao dia misaotra ny tompo hatrany isika. Amino aho fa tsy diso anjara amin'ny famangin'ny tompo tsiraray. Izay ao anatin'ity fikambana mpivavana ity dia mandray ositra mitovy indrindra fa izay tian'ny tompo sy makato azy. Tamin'ny lahateo dia tsy teto ny tena mpanamonjy fivoriparitra ny fianaratsoa dia nazo fivoriana nafinaritra izay. Maro ny olona nandray ny batisan'ny fanasina ny asa tamin'ny fomba magaga Andriamanitra. Tamin'ny alahady ny tapabolana dia nitoroteny teto aho ny resaka momba ny amin'ny herin'ny fanamasina sy zavatra ataony zany herin'ny fanamasina izany. Fa androany ny lohahevitra ho resahana eto anivontsika amin'ity maraina ity dia momba ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina.
ity afatra ity dia natao an'ny mpino zay efa no amasinina ho an' Jesosy. Voaketsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Koritianina voalohany 2:20 ny 14 ka hatramin'ny 15 Tianina voalohany 4:7 ary ny andininy 7 izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny amin'ny fanomezam-panahy rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. 4 ho zarazaraina ho samihafa ny fanomezana nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Fa izy rehetra dia samy nomena ny fisehoany ny fanahy soa. Ny anankiray nomena ny fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana, avy amin'izany fanahy izany ihany. Ary ny anankiray finoana, avy amin'izany fanahy izany ihany. Ary ny anankiray fanomezana hoeto manasitrana, avy amin'izany fanahy iray izany ihany. Ary ny anankiray manao fahagagana, ary ny anankiray maminany, ary ny anankiray ny manavaka fanahy samihafa. Ny anankiray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra samihafa, ary ny anankiray mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. 4:15 Mizaha mitady ny fitiava, nefa mandrivo fatratra koa ny fanomezam-panahy, ary indrindra ny aminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra. Fa amin'ny fanahy no itenenany zava-miafina ka tsy misy olona malala. Izay maminany kosa miteny amin'ny olona fampandrosoana sy famporisiana ary fampinoana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Tiako raha samy iteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo nefa aleo maminany. Izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, raha tsy mandika teny koa izy azahoan'ny fiangonana fampandrosoana. Ny 9 koa amin'izany ny rahalahy mandrivo fatratra ny aminany, ary iza mandrara tsy iteny amin'ny fiteny tsy fantatra. 9 kanefa aoka ny zavatra rehetra atao amin'ny famendrena sy ny filaminana. Averiko loahevitra ho resany eto anivontsika amin'ity maraina ity dia momba ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanasana. Efa niteny sy ny resaka izany hatramin'ny ela ny Baiboly. Koa tsara raha mianatra ny hafantatra izany isika. Tsy hoe mahafantatra fotsiny, fa ny andray sy anana izany fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanamasina izany. Rehefa manana isika dia miaina ao anatin'ilay fahatsapana ny fanomezam-pahasoavana. Milomamo ao anatin'ilay fanomezam-pahasoavana. Matsapa ilay sarobidin'ilay fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina. Efa nambara tamintsika tamin'ny andro Pentekote, rehefa tonga ao amintsika ny fanahy masina ka manorom-ponenana ao amintsika, manjaka ao amintsika, dia manana fanomezana sarobidy omena antsika izy, dia ny heriny ny fanomezam-pahasoavana. Manome hery ny olona hitoerany ny fanahy masina. Izay mahatonga an' Jesosy miteny fa na ny Jehovah tompo no ato amiko, izy nanositra fanahy masina, manositra ny olona hitoerany. Ao am-bokin'ny Mika 9 misy lehilahy n'Andriamanitra anankiray miteny 9 feno hery avy amin'ny fanahy Jehovah. Manome hery ny olona hitoerany ny fanahy masina. Ny olona manana ny fanahy masina dia midika hoe manana hery. Ny fanahy masina monina ao aminao dia manome fanomezam-pahasoavana. Rehefa mitoetra ao an-trano ny olona anankiray, izy ny manjaka ao amin'ny tranony, tompony ny tranony, dia mitondra fitaovana fanaka maro sarobidy ao amin'ny tranony izy ka mampiaingo ny tranony. Sary izany, takizany koa no ataon'ny fanahy masina rehefa tonga ao aminao, mitoetra ao aminao, dia manome anao fanomezam-pahasoavana. Sarobidy ny asa ataon'ny fanahy masina. Raha jerena amin'ny ankapobeny zany dia manao asa efa ngeza be izy. Ny voalohany, izy manao asa fiterana indray ny olombelona mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Mikasika ny olombelona mpanota, manova azy ho tonga olo-masina ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay mahatonga an' Jesosy miteny amin'ny Jaona 2:7-5 raha misy olona tsy ateraka indray, teraka ny rano sy ny fanahy, tsy mahazo mahita, tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny Titos 2:7-5 tsy avy amin'ny asan'ny famarinana sy nataontsika na omonjena tsika, fa fanasany fiterana indray ary fanavozany fanahy masina. Mba tonga fiovana eo amin'ny fiainan'ny olombelona mpanota ao amin'ny fahatsarana dia tsy maintsy mila ny fiterahana ataon'ny fanahy masina, fanavozana ataon'ny fanahy masina. Izay no asa voalohany, manova ny mpanota tonga olo-masina. Faharoa, rehefa nanao izay asa izay ny fanahy masina dia mamokatra toe-panaraka
herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ilay olona araka ny voalaza ao amin'ny epistely no soratera nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy mitoe-mpanaraka an'Andriamanitra. Petera 2:7 ary eo amin'ny bokyny Galatiana 5:1-2 dia milaza tanisa izay vokatry ny fanamasina izay. Galatiana 5:1-2 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana faharoa, famorapana, fahatsarana, finoana, fahalemem-panahy, famonoana-po. Tsy misy lalàna manoatra izany. Efesiana 5:5 fa ny vokatry ny fanahy dia eo amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Miasa ny fanamasina dia hovokariny eo amin'ny fiainan'ny olona ny fahatsarana, ny fahamarinana, ny fahitsiana, ny fitiavana, ny fifaliana, ireo voalaza rehetra ireo. Toe-mpanaraka an'Andriamanitra izany. Ao arinan'izay ny fanahy masina dia manome fanomezam-pahasoavana ho an'ny olona masina. Koa ny fanomezam-pahasoavana izany dia tolotra fahatelo omeny fanahy masina izay monina ao anatin'ny olona anankiray. Ao arinan'ny fanomezam-pahasoavana ny fanahy masina dia manome andraikitra ny olona ho tarika, izany hoe manome asa fanompony ho tarika ilay olon'Andriamanitra izy. Io asa fanompony io dia voasoratra ao amin'ny Efesiana 4:1-2. Izy nanome ny sasany apôstôly, ny sasany mpaminany, ny sasany evanjelista ary ny sasany mpitandrina sy mpampianatra. Manangana n'ilay olona izy anana mistera amin'ny apôstôly, ny mpaminany, evanjelista sy mpitandrina ary mpampianatra. Mpampianatra ny tenin'Andriamanitra, mpampianatra ny sitrapon'Andriamanitra. Olona mpanoro hevitra ny olon'Andriamanitra mba atonga azy ireo tsy hiala amin'ny lalana tokony ho aleny eo amin'ny fanarana ny tompo. Manao ireo asa lehibe ireo ny fanahy masina. Ireo rehetra ireo dia asa sy fanomezana omeny fanahy masina avokoa. Izay anokanana fotoana amin'ity maraina ity ho azavaina eto dia mikasika ny amin'ilay fanomezam-pahasoavana. Misy teboka vitsy ho jerentsika ao anatin'izany. Reto avy izany ny atao hoe fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina. Eto hoe fanomezam-pahasoavana. Ireo fanomezam-pahasoavana resan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Kortianina 1:2-2 ary miresaka koa izy ao amin'ny toko 7:4 sy 4:4. Izay teboka roa izay dia natao hanampiana antsika hafantatra ny amin'ity fanomezana sarobe ity. Ny hamarana anazy teny ho an'endry dia androsoarintsika izao miangavy ianao ambazodiany tsara. Ny atao hoe fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina. Fanomezam-panahy izy io atao hoe fanomezam-pahasoavana ihany koa. Eo amin'ny Kortianina 1:2 ary ny amin'ny fanomezam-panahy rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatra reo. Fanomezana lehibe sy sarobidy omeny fanahy masina ny olon'Andriamanitra izany. Fampitaovana ny olon'Andriamanitra mba ho fantsipitahiana ho an'ny hafa izy. Andriamanitra manome fanomezam-pahasoavana dia mamatsy ara-pitaovana ny olon'Andriamanitra izay efa nofidiny rahateo ary notendreny ho vavolombelona mba ho fantsipitahiana izy ireo, ho fantsipitahiana hitahiana ny hafa. Rehefa manome fitahiana Andriamanitra dia tsy hoe mijery ianao fotsiny fa mijery ny manodidina koa. Niteny tamin'ny Abrahama izy hoe hotahiko ianao i Abrahama ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Omena isika ary ny didina mba hanome. Nazo mamaim-pona nareo dia mizara maimaim-pona. Ny fanomezam-pahasoavana ary dia fataovana ny olon'Andriamanitra mba ho fantsipitahiana ho an'ny hafa izy ireo. Tsy hoe omena fanomezam-pahasoavana ahako dia nofikiriko ho an'ny tenako samirery na nasoavako ny tenako izany. Tsia, fa nomena izany mba hanapiako ny hafa ho voatataka tenako ihany koa. Ao amin'ny Kortianina 1:10-4 Paoly ny teny tsy avy amin'ny nofo ny fihedin'ny tafikay fa mahery amin'Andriamanitra ndrava fiarovana mafy. Ao amin'ny Efesiana 1:4 dia miresaka ny hoe fihedin'Andriamanitra, fihedin'ny tafikay. Paoly miteny fa nisan'ny tafiky ny famonjena ny tenany tarika ao amin'izany ary nilaza mihitsy izy hoe miaramila tsara ny Kristy. Miaramila tsara ny Kristy miady amin'ny mpanjaka ny famezinana amin'ny devolo satana, dragona, Belzeboba sy ny sisa rehetra.
Andriamanitra mamaty sy ara-pitaovana ireo miaramilany. Hitantsika voaresaka tsirairay zany ao amin'ny epistily izay soratany Paul, na amin'ny Roman, na amin'ny Kortiana, na amin'ny Efesiana, na ao amin'ny epistily hafa koa. Dia miresaka momba ny fiadian'Andriamanitra izy, nolazainy fa tsy avy amin'ny nofo izany. Tamin'izany dia tsy niresaka momba ny fanomezam-pahasoavana izy, fa dia miresaka tsotra mikasika ny amin'ny hoe raiso ny ten'Andriamanitra sabatry ny fanahy, raiso ny finoana, kiraro ny fahavinoana-panavy amin'ny filazantsara, sy ny sisa sy ny sisa. Raha miteny hoe fampitaovana ny olon'Andriamanitra ity fanomezam-pahasoavana ity, dia anisany fanohanana lehibe izany. Ny fanomezam-pahasoavana dia tsy talenta, arak'izay voasoratra ao amin'ny Matio 5:20-7:70, Lioka 7:20-1:7, ka hatramin'ny 7:20. Nanao fanoharana tokoa ny momba ny talenta Jesosy. Fanoharana no nilazany azy, ary tamin'izany izy dia nilaza hoe nisy andinda anankiray andeha, ary avy teo dia nizara talenta tamin'ny mpanompo. Ny talenta io raha ny tena marina dia nozaraina araka ny fahaizany reto mpanompo. Hoe ny mpanompo reto dia efa manana ny zavatra, manana ny fahaizany, dia arakaraka ny fahaizany no ny talenta nozaraina taminy. Ny fanomezam-pahasoavana tsy azotsika tenenina ho tahaka izany talenta izany. Fijerin'ny olona kapeny ny amin'ny hoe olona manana talenta, ohatra hoe manana talenta amin'ny fitenenana, mahay mikabary, manana talenta amin'ny hira, mamorikira, manana talenta amin'ny asa rafitra na mandrafitra, manana talenta amin'ny fanaovana dia manao an'izany. Io ny hoe fahaizana manokana izay ananan'ny olona iray. Hitantsika fa na ny olona nivelany fanjakan'Andriamanitra aza dia manana talenta amin'ny kabary, manana talenta amin'ny zavatra maro samihafa. Noho izany ny fanomezam-pahasoavana dia zavatra manokana. Ny talenta izay misy ananan'ny olona indray nolovana avy tamin'ny razana, satria tao amin'io fianakaviana io mpihira avokoa dia lasa manaranaka izany dia tonga mpihira, na mpitendry dia mahay mitendry. Ny talenta zavatra azontsika ianarana. Mianatra ianao dia mety ho tonga ho tahaka ny ireo mitendry, mianatra dia lasa mahay muzika ianao, aveo tena manana talenta izy. Ny talenta afaka miasa na dia misy fahotana azy. Ny mpana-talenta miteny dia afaka, na mpanota azy ireny dia afaka miteny foana izy, mahay mikabary foana. Tsy misy le rangahy io dia olo marina ary noho ny fahamarinany dia mahay mikabary izy, fa mety mpisotro toka io kanefa rehefa mpikabary dia mikabary izy. Ao amin'ny fanoharana Jesosy dia miteny fa le talenta dia tahaka ny vola nampiasaina. Inona nataonao tamin'ny volako? Ilay mpanompo kamo sady malaina izay nandevina ny talentany dia hoe maninona le vola moa raha mba nataonao tany amin'ny banky dia avy teo rehefa tonga dia nahazo ny zana-bolako? Inona nataonao tamin'ny volako? Amin'ny eviteny fanoharan'i Jesosy, le talenta dia tahaka ny vola izay nampiasaina. Ny fanomezam-pahasoavana tsy mba tahaka izany. Amen. Tiako ianao hisokatra tsara, hiratra tsara ianao amin'izay. Tiako hafantatra tsara ny olona rehetra ao amin'ny sany fanompoana, ao amin'ny asa fanompoana, ny olona izay miteny hoe izaho manana fanomezam-pahasoavana, izaho manana fanomezam-pahasoavana, mety miteny sasany hoe ianao manana fanomezam-pahasoavana. Ny fanomezam-pahasoavana dia tsy miasa miaraka amin'ny fahotana. Ny fanomezam-pahasoavana dia fanomezana omeny ny fanahy masina izay monina ao anatin'ny olona ka mitondra fitahiana ho an'ny tenany ary mampiasa azy ho fantsipitahiana ho an'ny hafa. Mitsahatra na miato na tsy miseho na tsy manao ny asany ny fanomezam-pahasoavana rehefa misy fahalavona eo amin'ny olon'Andriamanitra na dia fanomena azy izany. Raha misy fahotana, miala ny fanahy masina raha mitohy manotaka tsy mibebaka ny olon'Andriamanitra. Nampalelovina tamin'ny fahotana izy, novonoana ny asany. Baiboly miteny aza mamono ny fanahy, aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra. Ilay olona fahatelo amin'ny telo izay iray ny rahana mba hitoetra ao anatintsika, mba anapaka ny fiainantsika sy hitarika antsika amin'ny lalana tian'Andriamanitra aleha, dia moratoina ary sary-piaro dia sary-piaro. Rehefa nampalelovina izy dia tsy anapaka mandrakarivo aminareo ny fanahy. Rehefa miala ny fanahy masina dia entiny miaraka amin'izay koa ny fanomezam-pahasoavana. Tsy afaka hanao ninina intsony ianao mieritreritra ny tena hoe mbola metra tana marary ato isitrana. Tsy ho ianao hoe anao isy fahagagana iseho eto, manao an'ilay fanao ianao satria fanomenanao ny paikady sy ny teknika hoety manatanteraka izany, fa tsisy ninina miseho. Miato
ny fanomeza izay no mahasamy hafazy am'le hoe talenta afaka mikabary foana ianao, afaka miteny foana ianao, na tsy feno vavaka azy ianao, afaka manao foana ianao. Fa ilay fanomezam-pahasoavana dia tsy miara-mamindra aminao intsony amin'ny fotoana izay elanao amin'Andriamanitra. Ny fanomezam-pahasoavana ny fanolazaiko teo averiko tolotra fahatelo homenantsika aorianany fiterahan'ny fanahymasina antsika ho zanak'Andriamanitra sy fametrana ny vokatry ny fanahymasina ny fiainantsika. Zany hoe ianao aloha tsy maintsy ovan'ny fanahymasina dia avy eo hovokarina eo aminao ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Ao aorianan'izay omena fanomezam-pahasoavana ianao. Raha tia sy fanomezam-pahasoavana ianao dia tokony hangataka hoe ovay atompo ao, ovay ny foko, ovay ny toetrako, ary oka anana toe-panaraka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainako aho. Rehefa ao amin'izay ianao afaka mangataka ianao meo an'ny fanomezam-pahasoavana. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Ianareo izay fatra-paniry zava-panahy, fanomezam-panahy izay ampandroso ny fiangonan'Andriamanitra no tadiavo indrindra. Azo irina izany. Matoa Paoly miteny hoe manry fatratra koa ny fanomezam-panahy indrindra fa ny aminany. Azo irina izany. Azo irina izany. Afaka maniry ho mpaminany isika. Raha misy maniry ny asan'ny mpitandrina, maniry asa tsara, azo irina izany. Izay fanomezana avy amin'ny fanahymasina avokoa. Teboka faharoa ireo fanomezam-pahasoavana araka ny voasoratra ao amin'ny Kortiana voalohany toko 2:12 voalohany izy ary 4:20. Averiko vakiny ary ny amin'ny fanomezam-panahy rahalahy dia tsy tiako tsy fantatrareo. Paoly miteny tsy tiako mihitsy ianareo tsy hafantatra ny amin'izany. Ty teny izy hoe tiako fantatrareo ny amin'ny fanomezam-pahasoavana. Kanefa moa ve mba firy ny kristianina no miezaka ahalala ilay fanomezam-pahasoavana? Firy no miezaka ahalala? Fa ny mpanompon'Andriamanitra miteny ny amin'ny fanomezam-panahy rahalahy dia tsy tiako tsy fantatrareo. Mandrakariva rehefa ametrahana fanontaniana inona ny fanomezam-pahasoavanao? Dia hoe za tsy mahafantatra ny fanomezam-pahasoavana, tsy fantatro ny fanomezam-pahasoavana. Ny antony tsy mahalala ny amin'ilay fanomezam-pahasoavana izy. Ka inona moa no lazainy raha nontaniana izy inona ny fanomezam-pahasoavanao? Mananatra ny ten'Andriamanitra. Ny amin'ny fanomezam-panahy rahalahy dia tsy tiako tsy fantatrareo. Dia indray mieritreritra ny olona fanomezam-pahasoavana. Io fanomezam-pahasoavana rahalahy ranona ny fifadikanina ny azy ny vavaka hoe fanomezam-pahasoavana. Dia moa ve zany fanomezam-pahasoavanao koa ny mihinan-kanina sy tendan-kanina? Za mazoto mihinana be mihitsy ahako za tsy mba mararirary zany amin'ny karazan-tsakafo rehetra. Misaotra tompo fa fanomezam-pahasoavanao ahy mihitsy ny mihinan-kanina. Ny Baiboly tsy miresaka hoe fanomezam-pahasoavana le hoe vavaka eo ambany ny fifadikanina azotsika raisina ihany. Raha nanome fanomezam-pahasoavana momany amin'ny teny tsy fantatra ny soratra masina izay herin'ny vavaka izay mahatonga ny olona teny zava-miafina amin'Andriamanitra fa tsy misoritona hoe fanomezam-pahasoavana ihany. Okontsika tsy teny zavatra mihoatra no izay lazain'ny Baiboly. Arao tsara ny fampianaran'ny Paoly amin'ny Kortiana voalohany toko 2:12 voalohany ary ny amin'ny fanomezam-panahy rahalahy dia tsy tiako tsy fantatrareo. Ny 4 koa zarazarainao samihafa ny fanomezana nefa ny fanahy dia iray ihany ary zarazarainao samihafa ny fanompona nefa ny tompo dia iray ihany, zarazarainao samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Fa izy rehetra samy nomena ny fisehoan'ny fanahy soa. Ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena, any anankiray teny fahalalana avy amin'izany fanahy izany ihany, any anankiray finoana avy amin'izany fanahy izany ihany, any anankiray fanomezana hoety manasitrana avy amin'izany fanahy iray izany ihany, any anankiray manao fahagagana, any anankiray maminany, any anankiray manavaka fanahy samy hafa, any anankiray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra samy hafa, ary ny anankiray mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Araka ny voasoratra hitantsika eo, miisa 7 ireo fanomezam-pahasoavana araka fanambaran'ny apôstôly Paoly. Ireto avy izany: teny fahendrena, teny fahalalana, finoana, fanomezana ety manasitrana, manao fahagagana, maminany, manavaka fanahy samy hafa, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra samy hafa ary mandika fiteny tsy fantatra. Miisa 7 ireo. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany fa no zarazaraina amin'ny olony masina araka ny sitrapony fanahy masina. Amin'ny fanomezana avy amin'ny fanahy masina izy ireo dia tsy amidy no tsy azo vidiny ary tsy misy vola mahavidy azy. Nomena maimaim-poana araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Teraina ny tompo.
ireo fanomezam-pahasoavana sivy ireo dia azo sokajiana anankitelo miavaka tsara. Ny telo ao anatin'ny sokajy anankiray, ny telo ao anatin'ny sokajy anankiray, ny telo ao anatin'ny sokajy anankiray. Dia raha inanto hitantsika eo ny am'le hoe teny fahendrena, teny fahalalana miaraka am'le hoe manavaka fanahy izy roa ireo. Ovakitsika amin'ny Korinthiana 2:2 ny andininy 9. Any anankiray nomeny fanahy teny fahendrena ary ny anankiray fahalalana avy amin'izany fanahy izany. Andininy 10. Any anankiray ery ambany ery manavaka fanahy, any anankiray manao fahagadana ary ny anankiray maminany ary ny anankiray manavaka fanahy samihafa. Ny teny fahendrena fanomezam-panahy teny pahendrena, fanomezam-pahasoavana teny pahendrena, fanomezam-pahasoavana teny pahalalana, fanomezam-pahasoavana manavaka fanahy samihafa dia isokajy anankiray. Ity sokajy itya dia fanomezam-pahasoavana manome fahalalana, zava-dalina sy zava-miafina tsy takatra ny sainy olombelona. Dia rainany to ao anatin'izany ny fanomezany fahalalana ny zava-miafin'Andriamanitra nao amin'ny teniny izay voasoratra vao makevitra ny soratra masina tsy efa ny fisainany olombelona, tsy efa ny fisainany olombelona. Ny fanahy masina no manome ny arena ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay mahatonga amin'ny Paoly mivavao anay mba ilazanay ny zava-miafina, ny filazantsara, ahafantaranay ny zava-miafina, ny filazantsara. Zava-miafin'Andriamanitra ao amin'ny teniny, zava-miafin'Andriamanitra amin'ny programany manokana, ny zava-dalin'Andriamanitra. Amosa 7:7 Jehovah tsy manao na inona na inona ary tsy milaza ny zava-miafiny ao am-paminany mpanompony. Salamo 5:4 ny zava-miafiny Jehovah asehony amin'izay matahotra azy. Amin'ny Korinthiana 2:2 ny andininy 10 isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, ny fanahy masina no mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny zava-dalin'Andriamanitra azy. Ao amin'ny Efesiana 4:7 ny apôstôly ny teny fa misy zavatra tsy fantatra ny taranaka tany aloha fa taty aoriana dia tonga fantatra, dia Andriamanitra no nanambara tamin'ny apôstôly izay no hamasininy ny zava-miafin'Andriamanitra. Ny hoe teny fahalalana na teny fahendrena dia tsy teny pahendrena araka ny abidi-pianaran'izao tontolo izao na ny filozofia misy eto amin'izao tontolo izao, fa teny nomen'Andriamanitra izany, avy any ambony izany. Ny fanomezan-tsoro rehetra avy any ambony no midina avy amin'ny rainy fahazavana ary tsy misy alika avy amin'ny aliko ny fiodinana. Tsy ny zava-miafin'Andriamanitra ihany na ny zava-dalin'Andriamanitra ihany, fa na ny zava-miafin'ny olona koa aza dia tonga fantatra noho ny asan'ny fanomezam-pahasoavana, teny fahalalana, teny fahendrena. Dia rao Andriamanitra. Halleloja. Ny zava-miafina lasa sy akehitriny ary no avy dia ataony reto fanomezam-pahasoavana ireto mianja-anja eo anoloana izay notolorana azy. Amen. Na ny lasa na ny akehitriny na no avy dia fantatra ilay nomena ny fanomezam-pahasoavana, ny teny fahendrena, ny teny fahalalana, ny manavaka fanahy samihafa. Ny zava-miafiny devoly, ny devoly koa manana ny zava-miafiny. Fatatsika fa manana saiti-petsy ny devoly, mamitaka izy, mamitaka n'izao tontolo izao izy, manangoly izy, mahay mamitaka. Jereo ny mpamina ny santoka makao aminareo amin'ny fitafian'ondry, miaraka amin'ny ondry. Raha jerenao ivelany dia ondry izy, fa ao anatiny ambody izy. Raha ny maso aranofo dia tsy fantatra, ondry izy, manao fitafian'ondry. Fa ireto ity fanomezam-pahasoavana, teny fahendrena sy teny fahalalana ity no mampiariary ilay zava-miafin'ilay mpamina ny sandoka. Manavaka fanahy samihafa, hoe ity fanahy zao, ity fanahy ny menarana, ity fanahy ny dragona, ity fanahy ny belzeboba, ity fanahy mavaly, ity fanahy mamitaka, ity fanahy avy any amin'ny elo. Ny mpamina ny sandoka piasa mamitaka, manova ny endriny takiny mpanompon'Andriamanitra. Tsy magaga izany fa na ny anjeliny Satana aza manova ny endriny takiny anjeliny mazava, fa ny farany dia araka ny asany ihany izy. Fa tsy afaka manao saritavy izy na miery eo anoloany fanomezam-pahasoavana izay omeny ny fanahy masina
teny fahendrena, teny fahalalana, manavaka fanahy samihafa. Dia raha ao Andriamanitra ny amin'izany. Jereo ilay fanahy mavaly ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 9:1, 9:1, ary zao no niseho raha nandeha hivavaka izahay dia nisy ankizy vavy manam-panahy mavaly nifanena taminay, ary ny famoninana nataony nazahoan'ny tompony arena be. Nanaraka amin'ny Paoly sy izahay izy niantso hoe, ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avy indrindra, manoro antsika ny lalam-pamonjena. Ary andro maro no nanaovan'izany, ary sosotra Paoly dia nitodika ka nanao tamin'ny fanahy hoe, mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho, ivoaka aminy. Dia nivoaka tamin'izany ora izany indrindra izy. Fanahy mavaly, ity fanahy mavaly ity devoly malala zavatra, izay manao faminaniana be ary manana tompony izy izay mampiasa azy. Tamin'ny faminaniana taony, ianao misy zavatra ohatran'izao dia miresaka eo izy. Rehefa tonga Paoly, izy niteny manao ireo lehilahy ireo mpanompon'Andriamanitra avy indrindra, manoro anareo ny lalam-pamonjena. Marina ny teneny, devoly tsy hoe ilasa zavatra tsy marina foana, fa indrindra ilasa zavatra marina izy. Ary raha olona mpidedeka sy prere Paoly dia vao maika ny botsina, zaza ny tena mpanompon'Andriamanitra avy indrindra, zaza ny tena fa Paoly sosotra, satria tsy ny devoly ny tokony anasoaso azy toy izany. Ny didiny ny devoly fanahy mavaly ivoaka dia nivoaka ny devoly. Ahoana ary nalalany Paoly? Satria izy nanana an'ilay fanomezam-panahy, teny pahendrena, teny pahalalana sy manavaka fanahy samihafa. Io fanahy fanomezam-pahasoavana teny pahendrena io no nalalana Mosesy ny fomba nentin'Andriamanitra nanao an'izao tontolo izao. Mbola tsy ary Mosesy no efa nanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra, fa taty aoriana Andriamanitra no niteny tamin'ny Mosesy ny fomba nanaovana, dia hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nanao an'izao. Hitanao zany, mampalala anao ny zavatra lasa, zava-miafina lasa sy ny zava-miafina ankehitriny sy ny hoavy, ity fanomezam-panahy, teny fahendrena, teny fahalalana ity. Nahoana moa no lazaina ny lasa? Ohatra marary ilay olona, dia ampahafantariny fanahy masina hoe indray andro izy io dia nianika teo amin'ny tohatra, dia nianjera teo amin'ny tohatra izy, dia folaka dia misy aretina ao amin'ny lamosiny. Androany ny tompo anasitra anazy. Zava-miafina lasa dia asaony fanahy masina mba hitariany ilay mpanompon'Andriamanitra azo toky ny amin'izay fomba entin'Andriamanitra manasitrana ny olona io. Io fanomezam-pahasoavana, teny pahendrena, teny pahalalana io no tao amin'ny mpaminany, no tao amin'ny Jesosy Kristy ny nahalalany zavatra. Izy tsy mitady olona nambara olona fa izy ihany malala ny ompony olona. Fantany ny olona rehetra, fantany, hita Natanaela eo ambany aviavy, miresaka hitako anao teo ambany aviavy, tantarainy ny zavatra mitranga rehetra. Le fanomezam-pahasoavana, ny teny fahendrena sy teny fahalalana, manavaka fanahy samihafa, dia tena zavatra lehibe tokoa. Ity dia atao hoe fanomezam-pahasoavana, fanambarana. Fanomezam-pahasoavana amin'ny fanambarana, miasa amin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny sain'Andriamanitra, maneho zava-miafina, maneho ao anatin'ny sain'ilay nitolorana ny fanomezam-pahasoavana izy, maneho anatin'ny eritreriny, maneho amin'ny fahitana, maneho amin'ny fahatsapana. Ampahitan'Andriamanitra fahitana izy. Mijerenao izy dia mahita ny zavatra ao aminao, ny ao amin'ny poketra anao, ny fiainanao taloha natongavanao teto amin'ny fivoriana. Manampy betsaka amin'ny fitenenana koa izy io, amin'ny fomba fitsaran-javatra, amin'ny fomba famana olana, amin'ny famana zavatsarotra. Tahaka ny tao tamin'ny andron'ny Daniela toko 5:1-9:1, Daniela misy ny fanan'Andriamanitra masina avy any ambony ary manana ny fahalalana, mahay mamaha olana, mahay mamaha zavatsarotra. Satria Daniela no nomena fahalalana ny amin'ny nofo ny mpanjaka sy ny heviny, no ny asan'ilay fanomezam-pahasoavana. Ary tao amin'izany Daniela izany famana olana sy famana zavatsarotra. Asan'ny Apôstôly toko 9:10 tsy naleo ny fahendren'ny fanahy izay nitenenan'ireo. Fanomezam-pahasoavana, fanambarana dia mitarika an'ilay nipolorana fanomezam-pahasoavana, mahay miaino bitsika ny fanahy masina, ary manampy azy iaino ny feon'Andriamanitra. Aleluia. Ny amin'ny fanomezam-pahasoavana, tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy, iry fiangonana pentekôtista Jesosy mamonjy,
zay mino ny fanamasina, zay mivavaka mba andray ny batisa ny fanamasina, zay mitory ny ositry ny fanamasina, zay miankina sy miatehitra amin'ny asana ny amin'ny fanomezam-pahasoavana, fanomeza ny fanamasina, tsy tiako tsy fantatrareo. Dia rain'Andriamanitra ny amin'izany. Alleloia. Hitantsika fa Andriamanitra dia mitaky zavatra reto lazaiko reto, miaino ny feo, makatò ny teniny, ny didiny, ny fitsipiny, ny lalàny. Le feo dia arakaraka eo, arakaraka le zavatra mitranga. Le feo fa ny teniny voasoratra, didiny voarakitra, ny lalàny fakitriny Andriamanitra, velona miteny, miondriko malala ny feoko, dia rao ny tompo. Alleluia. Azonareo tsara ve? Ndeo vakitsika ao amin'ny Exodosy 7:10. Ko ankehitriny raha katò ny feoko tokoa ianareo, ka hitandrina ny fanekeko, dia ho tahiry manokana ho ahy ianareo mihoatra noho ny olona rehetra fa ny tany rehetra, dia fantsakam-pisorona sy firenena masina ho ahy ianareo. Feo. Exodosy 5:20. Ka hoy izy, raha zoto iain'ny feon'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao, anao zay mahitsy eo masony, iaino ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsisy ataoko aminao reny aretina rehetra zay nataoko tamin'ny Egyptiana, fa izao ny Jehovah mahasitrana. Tiako asongadina fotsiny le feo fanambaran'Andriamanitra io. Andriamanitra, hitanao, move ny Baiboly afaka mamaly amintsika raha manontany an'Andriamanitra tsika hoe Andriamanitra, aiza ny tianao hipetrahako? Any Tomasina ve sa eto Antananarivo? Tadiavo amin'ny toko sy andininy aza zay miteny hoe any Antananarivo? Tsisy. Fa Andriamanitra afaka manome fanambarana, manome fanambarana, miteny hoe miala eto makanesa any Tomasina. Tsy azonao io fanambarana io raha tsy mitoloran'ny fanamasina anao ny fanalahidiny, ny fahaizana miaino ny feon'Andriamanitra. Alleluia. Dia raha ho Andriamanitra ny amin'izany. Jaona 4:1. Ary izy no foan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry miaino ny feony, ary ny ondrony tokoa dia antsoiny amin'ny anarany, avy dia entiny mivoaka. Ary efa mivoaka ireo ondriny dia melo azy, ary ny ondriny manaraka azy, satria malala ny feony ireo. Mahafinaritra ny mahita ao amin'ny Baiboly. Andriamanitra niteny tamin'ny Noa, Andriamanitra niteny tamin'ny Abraham, Andriamanitra niteny tamin'ny Isaka, Andriamanitra niteny tamin'ny Jakoba, ary Andriamanitra nibaiko ny apôstôly. Makanesa amry le fanomezam-pahasoavana izay nomeny fanamasina atao hoe fanambarana, dia manome anao fahaizana miaino ny feon'Andriamanitra, satria miaraka amin'ilay fanomezam-pahasoavana manavaka ny madio sy ny tsy madio, ny fanahy tsy izy amin'ny fanahy izy, dia tsy ho voafitaka mihitsy ianao. Maro ny tsy te handroso, maro ny tsy te anao saritava, tsy te hibanjina ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra misy famirapiratana, tahaka ny olona tsy te hijery ny endriky Mosesy nidina avy any an-tendrombohitra vantare. Matahotra ny olona, ary hoy ny olona manao hoe dia nasiany fisalobonana. Za tsy te hiainoaino an'izany feo fanambaran'Andriamanitra. Mampatahotra zany. Aleo hijanona eny afaka mijanonao amin'ny teny ihany ianao, afaka mijanonao amin'ny didy voasoratra ianao, fa ndraindray efa misy zavatra ilainao mihoatra noho izany. Alleluia. Ahoana? Zafady, misy tovolahy anankiray mangataka ny fitarian'ny tompony amin'izay ho alainy vady. Mandalo daholo dia tiany tiako ty, mandalo koa ny anakay tiako ty, mandalo koa ny anakay tiako ty, mandalo koa manaraka atao mety. Nefa ray any tokony ho vadinao, korotana ny sainao. Izaro ianao, ngambanao akatsapaka ianao, ataoko anatin'ny satroka daholo ny anaran'izy rehetra, dia azoko voalohany eo no izy akatsapaka izany. Mety sety. Fa le fanomezam-pahasoavana dia tonga n'Andriamanitra anome hainao fitariana mazava tsara. Zanak'Andriamanitra taria amin'ny fanamasina. Taka izany koa ny tanora zazavavy anankiray. Tonga ny kandida anankiray, tonga ny anankiray, tonga ny anankiray, izy ary amin'ireo marobe ireo izy. Tsy maintsy mivavaka ianao. Ny Baiboly tsy miteny manao ekeo rakoto satria tsy ato ny anarany akoto. Eo ny ilainao an'ilay fanambarana avy amin'Andriamanitra. Eo ny ilainao lay fanambarana mazava avy amin'ny rainao izay any an-danitra. Iry Davida dia nanitsapany izany be dia be
fanompono atao amin'ny testamenta taloha maka ny efoda ny tomima sy ny isan-karazany manontany ampisorona ary avy eo dia manontany hoe enjehoko vary anjirika ireny dia mamaly Jehova hoe enjeo. Fanambarana manampy anao ay miaino ny feon'Andriamanitra. Alleluia. Ny olona izay fa nateraka indray, ny olona nomeny fanamasina toe-panaraka an'Andriamanitra dia itoerany ary efa ao ny fanamasina dia mampazatra anao ny fomba fiainana miaraka aminy dia manomboka milaza zavatra eo aminao izy. Zay anao isikajy voalohany hoe ianao tiako zany. Amen. Amin'izao andro maro misy fivavahana santoka marobe, misy saritsary topivavaka, epistily tovy any aminay, teny tovy any aminay, filazantsara tovy filazantsara, nefa tsy filazantsara, dia tena ilaina mihitsy ny fanomezam-pahasoavan'ny fanambarana. Sokajy faharoa, teny tsy fantatra samihafa. Fandikana teny tsy fantatra, faminaniana. Hitatsika eo amin'ny andininy fafolo. Ary ny anankiray manao fagagana, ny anankiray maminany. Ny maminany raisitsika, ny anankiray manavaka fanahy samihafa, ny anankiray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra samihafa, ny anankiray mandika amin'ny fiteny tsy fantatra. Ireo ndray dia sokajy anankiray hafa koa, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra samihafa, mandika fiteny tsy fantatra, maminany. Ity faminaniana fanomezam-pahasoavana ity dia tsy azontsika raisina amin'ilay hoe filazanan'i Jesosy fotsiny. Fa na ny faminaniana ny filazanan'i Jesosy. Rehefa torinany amin'ny Jesosy sy resanany amin'ny Jesosy ianao dia avy eo anao nianatra mombany amin'ny Jesosy, taka ny histoara dia afaka mitantarany amin'ny Jesosy ianao. Taka ny anaranao hoe nitantarany indrenam-ponomerina toy izao dia afaka mitantarany amin'ny indrenam-ponomerina. Dia milaza avenao fa mpaminany amin'izany. Fa hitanao fa ireny olona ireny na mitony amin'ny Jesosy aza dia tsy mampiotsina ny devony akory. Fa rehefa nitory an'i Kristy tany Samaria, Filipo, nananana ny devony nivoaka tamin'izay nanana azy. Satria naneo an'i Jesosy Kristy tamin'ny hery ny fanamasina izy. Teneniko izany mba halalanao an'ilay fahasamihafana. Ny olona nianatra ny histoaran'i Jesosy dia mitantarany amin'ny Jesosy. Sy ny olona nomeny fanahy masina fanambarana ilazany amin'ny Jesosy. Baiboly miresaka fanany faminaniana filazanan'i Jesosy. Fa misy koa izy fanomezam-pahasoavana maminany. Misy koa nefa asa fanompono ny mpaminany. Ny asa tsy hoe fanomezam-pahasoavana fotsiny hoe amin'ny fotoana nomezan'ny fanamasina an'izany dia maminany izy, fa ny asa natokana mihitsy, misterany mihitsy io, anazy mihitsy io hoe nofidiko mpaminaniko ianao. Asany azy, asa fanompono. Eto tsika dia mahita hoe teny tsy fantatra. Mario rehefa milatsaka ny fanamasina dia zavatra anankiroa anankitelo indraindray miseho. Teny tsy fantatra, maminany, fiankofana na fankalazana an'Andriamanitra. Ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly misy an'izany. Ity fanomezam-pahasoavana ity dia momba ny fitenenana. Fanamasina miteny, mampiteny, izany hoe mampiloapeo anao. Toy izao ny fisehoana, Andriamanitra miteny ao amintsika ary sika ampitenen'ny fanamasina na amin'Andriamanitra na amin'ny olona. Alleluia. Ary zay mandray an'ilay teny dia matsapa mihitsy hoe voakasika izy. Zany dia fisehoan'ny fanamasina miresaka amintsika amin'ny fomba tsy takatra ny saina, ka mampiteny antsika zavatra tsy takatra ny saina. Jereo tsara, ao amin'ny epistiliny Petera dia nilaza ny farany izy. Zany farany zany Petera ne mbola tany amin'ilay 100 taona tany no nahitana ny epistily. Nefa izy miresaka ny zavatra iseho aty amin'izao androntsika izao. Tsy tao anatin'ny eritreriny zany, tsy zavatra nomaniny zany. Ole vonina amin'ny tenany afo ny tenany zavatra rehetra. Miresaka ny fataperany ny zao tontolo zao materiel. Fanahy miteny, mampiteny. Na io teny tsy fantatra io aza. Indray izy io dia miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra tonga aminao. Jereo rehefa tamin'ny andro Pentecoste, inona ny zavatra miseho? No tonga ny andro Pentecoste dia niraisaina amin'ny fitoerana rehetra. Ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery, ny fofofofoka nanenika ilay trano ipetrahany. Ary nisy lela maro mitareny nafo niseho taminy, izay nizarazara nipetraka tamin'izy rehetra isany, ary feno fanamasina izy rehetra. Ka tena nomboka ny teny tamin'ny teny maro samihafa araka nampitenenany fanamasina. Nisy feo tonga dia ny fanamasina nidina, ary dia nanomboka ny teny dia teny tamin'ny teny tsy fantatra. Dia raha ao Andriamanitra ny amin'izany.
ao amin'ny Kortiana voalohany toko fa 4:10 ny 9:7. Raha tsy misy mpandika teny dia oka izy angina eo amin'ny fiangonana, fa oka hiteny amin'ny tenany sy amin'Andriamanitra ihany. Ny tompo mety miteny aminao, zanako ianao, tiako ianao, mahirezy ianao, ianao miteny amin'ny teny tsy fantatra nefa ao anatin'izany filomamosana izany. Ombanao aho, mahirezy ianao, mandre feo nefa ianao miteny amin'ny teny tsy fantatra. Feo ianao, mahazotoky ianao, miamahery ianao, dia aveo anao ampitenin'Andriamanitra. Halleluja! Ahoana moa le hoe oka hiteny amin'ny tenany? Le miteny amin'ny teny tsy fantatra tsy misy mpandika, oka hiteny amin'ny tenany. Satria le teny tsy fantatra mitondra feon'Andriamanitra ao aminao koa izy io. Andriamanitra miteny aminao, ianao miteny amin'Andriamanitra, Andriamanitra miteny aminao, ianao miteny amin'Andriamanitra. Ary eo amin'ny Kortiana voalohany toko 4:10 dia hitantsika tsara ny 9:2 fa zay miteny amin'ny teny tsy fantatra tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra, fa mifanano hiteny amin'ny zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Fa zay maminany kosa miteny amin'ny olona fampandrosoana ary famporisihana ary fampinonana. Zay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa zay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Tiako raha samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra, nefa aleo maminany, fa zay maminany lehibe no zay miteny amin'ny teny tsy fantatra. Ratsy mandika teny koa izy azahoan'ny fiangonana fampandrosoana. Ohatra, tonga le fanambaran'Andriamanitra, ianao miteny amin'ny teny tsy fantatra, misy zavatra vaovao azonao avy tamin'Andriamanitra, ianao miteny amin'ny tsisy mpandika teny, oka ianao angina, dia oka ianao hivavaka, le teny zany dia ho anao ihany. Halleluja! Miresaka zavatra be dia be Paoly ho an'ny sasatsasany amin'ny tsika manohatra teny tsy fantatra. Teny tsy fantatra avy amin'ny diavolo ratsy, fa teny tsy fantatra avy amin'Andriamanitra famantarana araka zay mino, izy mitovy letany amin'ny hoe fametratana ao amin'ny marary, fandraisana mena rano, misotro savony faty, tsy misy dia tsy ampanenazy. Ianao mbola tsy niteny ihany tsy itiavanao an'io, tsisy zavatra fantatrao tsinona le izy, tsisy zavatra tsapanao, ianao tsy nanandrana, tsinona moa ny teneninao? Fa Paoly miteny amin'ny 9:7 amin'ny Kortiana voalohany toko 5, misaotra n'Andriamanitra aho fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra no ianareo rehetra aho. Halleluja! Ary jereo ny asany eo amin'ny 9:4 zay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany. Tsy zava-dehibe ve raha mandroso anao aloha? Afanao mitarika ny sasany androso, kanefa fiasana mampandroso anao io fanomezam-pahasoavana io, matoy izy io na ampidirina ho isany fanomezam-pahasoavana dia tsara izany. Manirikiry ny mason'ny sasany eo ary angamba raha afaka nanana zozy ianao blanco dia ny raheny, raha nanana zozy androvotra ao amin'ny baiboly isorona daholo dia nataony koa tsy nitsy filaina ho azy ny mamaivana azy. Fa rehefa nilatsaka ny fanamasiny tamin'ny andro Pentekosta tamin'ny mpino maro dia nanome famantarana niteny tamin'ny fiteny izay tsy mbola haina aminany, miteny zava-miafina amin'Andriamanitra, mampandroso ny tenany. Io koa ilay fanahy mamonjy ny faly metsika, fa tsy haitsika ny vavaka tokony atao, fa ny fanahy mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononao n'olo-masina. Raha mivavaka amin'ny teny tsy fantatra ianao dia mivavaka amin'ny fanahy, fa ankoatran'izay dia mivavaka amin'ny saina ianao. Halleluja! Lasa be ny fotorerantsika ao amin'ny 9:4. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka, fa ny saiko kosa tsy mahavanona. Rehefa mivavaka amin'ny teny tsy fantatra ianao, miteny za dia le fanan'Andriamanitra no midinao amponao, mitarika anao hivavaka. Zay le atao hoe mivavaha mandrakariva amin'ny fanahy masina. Avelao izy hitondra ny teny mampisolo vavazy, dia ampiteneny ny fanahy masina teny maro samihafa ianao, satria tsy misy teny malaza ny teny amandrivondrivony zay tenen'ny saitsika dia tsy malaza ny tena falebiazan'Andriamanitra. Noho izany manampy antsika ny fanahy masina. Tonga izy fiangonana pentekotista tsy mino ny fanomezam-pahasoavana, merikerika sy gaga mahita ny olona miteny tsy fantatra. Fiangonana pentekotista inona koa zany? Pentekotista anarana fanomezam-pahasoavana ilainao zany. Anao vavaka fonana, Jesosy mivavaka mifona ao antsika, fanahy masina mampiasa antsika anao vavaka fonana, ary no ny vavaka fonana ataonao dia misokatra ny lanitra, miainy ny sofin'Andriamanitra, manao fagagan'Andriamanitra. Halleluja! Manome hery zany, manome fampinonana izany, manome fampandrosoana izany. Le faminaniana takan'ireny tamin'ny Agabo miresaka zavatra reny, ary io soratra
mpanompoko lahy mpanompoko vavy andatsako mifanako aminany. Any sasany mahazo fahitana, mahazo vision, mahazo ny programa an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, mahita ny lalana hoe izao ny drafitr'Andriamanitra ao ataoko, hitaridalana anao. Sokajy fahatelo, finoana, fanasitranana, fagagana. Sokajy ray ihany ireo, fanomezam-pahasoavana mpanatanteraka asa izy io, manetsika ho amin'ny asa tanterahana, fanomezam-pahasoavana mampita hery ho amin'ny hafa, fanomezam-pahasoavana mampiseho hery, mahasitrana, manao fagagana. Atao fanomezam-pahasoavany hery izy, toy izao ny fisehoany, tonga aminao izy, manome finoana lehibe, ary le finoana lehibe io manangana anao izy io, manangana anao izy io, fanomezan'ny fanamasina izy io, mamokatra fagagana, manasitra, manafaka azy azo am'tevoly amin'ny fomba tsy takatra ny saina, fatrapinoana avo dia avo, lehibe dia lehibe, mahery dia mahery, ary tonga ny fanasitrana mahagaga. Tsy n'olona rehetra kory no afaka nakombona ny vavan'ny liona tahaka ny Daniel. Tsy n'olona rehetra kory no afaka hoe atypena anatin'ny afaka tsomay, fa ireo manana fatrapinoana ngeza be zay ny vokary ny fanamasina eo amin'ny fiainany. Ny herin'Andriamanitra lehibe dia ikorina ao amin'ilay manana ny fanomezam-pahasoavana ho fampitana hery sy fampisehoana hery. Hery anaovana fagagana, hery anasitranana marary. Izany finoana izany dia mihoatra noho izay finoana imombonana nanana zanak'Andriamanitra rehetra azony famonjena, fa mahatonga azy mahavita asa lehibe kokoa noho ny rehetra. Aleluia. Lasa ny fotoana afoisiko. Ireo fanomezam-pahasoavana ireo dia toy izao: mampiaino anao, mampiteny anao, manangana anao ho mpanatanteraka ny asa. Ho mpanatanteraka ny asa zay tendren'Andriamanitra ho ataonao. Matoany hoe sitrano marary, voainy devoly, dioviny boka, tsangano maty. Raitsika hoe ahoana no aizako an'izany Jesosy? Tsy amikery, tsy ampatanjana, fa mifanako hoy Jehovah tompony maro. Azo hery nareo amila tsany fanamasina aminareo. Vavolombeloko eto Jerusalema, Jody, Samaria, hatrany aparany tany. Mitohery eto tanàna mandram-panafinanareo ny hery avy any amin'ny avo. Koa raha avelatsika ny fanamasina hidiny, hitoeto ao anatsika, avelatsika hiasa izy mba hamokatra toe-panaraka an'Andriamanitra, dia mahazo andreo vokatra voalaza amin'ny Galatiana 5:2-20 7 isika, Efesiana 5:1-7 dia omeny amin'izay le fanomezam-pahasoavana. Fanomezam-pahasoavana dia averiko indray fampitaovana ny olo-masiny Jesosy anatanteraka asa lehibe eto anivon'ity zao tontolo zao ty. Amin'izay ianao dia fanaka omem-boninahitra, mampiasa ny mpanompony zay manana fanomezam-pahasoavana Andriamanitra. Kanisa teo ampiasain'Andriamanitra. Ahoana ny fomba ampiasain'Andriamanitra? Andeha trikolo publika tsara zany taona ny vozam-pahalalana io, fa ny zava-miafina dia ny fanamasina. Mameno anao, mitoetra ao anatinao, manjaka ao amin'ny fiainanao, avelanao hitfeanao, hitarika anao, ary manatsa azy ianao, manome voninahitra ny fanamasina ianao. Oi Paul, tiako fantatrareo ny fanomezam-pahasoavana. Tiako raha samy teny amin'ny teny tsy fantatra ianareo. Tiako raha aminany ianareo. Ina ny dikan'izany? Tiako raha anana fanomezam-pahasoavana ianareo. Na miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao na aminany ianao, fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanamasina. Fa tsy hoe ianao nomezaka hiteny amin'ny teny tsy fantatra. Izay dia mba zavatra tsy dia hoe samy miteny amin'ny teny tsy fantatra. Bava miteny amin'ny tsy fantatra daholo amin'izay. Tsy zany le izy. Fanamasina no mitarika eo amin'izany. Ao amin'ny toko 4:10 dia miteny sy miresaka ireo fanomezam-pahasoavana Paul, ny fampitahana, ny amin'ny faminaniana sy ny teny tsy fantatra. Zava-dehibe ireo anatin'ny sokajy ray ihany momba ny fitenenana. Ho antsika Jesosy mamonjy, mba fantatrao moa izy irin'Andriamanitra aminao, tianao anao olona miavaka Andriamanitra. Nalany tany amin'izao tontolo izao ianao, nalany tao amaiza ao mazava, ary mazava amin'ny toko ilazanao ny hatsarany. Lavitra azy nampanan-kekeziny, tian'Andriamanitra olona miavaka ho firenena masina ho azy. Evero izany, raha Andriamanitra nanalanao tao amin'ny zao tontolo izao, namindra anao ato amin'ny tontolo ara-panahy, nanalanao tao amin'ny fanjakan'ny devoly ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, nanalanao tsy ho zanak'ny devoly ho zanak'Andriamanitra, nanao anao ho mpanjaka sy ho mpisoron'Andriamanitra eto an-tany, no ny rano Jesosy izay nafafiny teo amin'ny fiainanao ho fanadiovana anao. Tian'Andriamanitra olona miavaka.
ka ny ampiavaka anao dia tsy hoe anao zay tianao atao anao. Olona afaka efa voavonjy aho, za zao voavonjy, aleloia, voavonjy aho, ataoko daholo zay tiako ataoko rehetra. Tsy maninona zay hoaniko, tsy maninona, andro fahafahana, hoaniko daholo zay tiako hoanina, hoanina daholo, hoanina. Fa moa ve Jesosy miara-misakafo aminao amin'izany? Fa maninona moa tsy mihina paraky ny maloto miparaky, lavenina. Aza manindry izay tsy madio. Dia naro ny Baiboly hoe inona ny maloto? Andriamanitra tianao olona miavaka. Fitafy, zao tontolo zao mitondra petipetina, zao tontolo zao manana ny andinany, zao tontolo zao manana ny fanahy aparitany, zao tontolo zao manana ny rafitra misy ao aminy, zao tontolo zao manana ny lamodiny, ary zao tontolo zao manana ny filanomaso rehetra. Andriamanitra nanafaka anao tamin'izao tontolo zao. Mba tsy naman'izao tontolo zao anao, aza tia zao tontolo zao, fa raha misy tia zao tontolo zao, tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray, miva amin'ny fanavozany saina, aza manaraka amin'ny fanao zao tontolo zao. Ry mpisitaka mpijangajanga, tsy fantatrareo fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakazana amin'izao tontolo zao, raha misy teo sakaizany zao tontolo zao, satria manaraka amin'ny fanao zao tontolo zao, dia ho fahavalon'Andriamanitra izy. Pisorona ianao. Ny fitafian'ny pisorona ane tsy mitovy ny Israely, vahoaka Israely rehetra, tsy mitovy. Na samy josy, hafa mihitsy ny fitafian'ny pisorona. Ko atsika menakavy pisoron'Andriamanitra avokoa. Ny fomba fitafinao vai ho araka ny tenin'Andriamanitra. Tsy aitaita ny Jesosy mamonjy zany, fa Baiboly zany, tenin'Andriamanitra izany. Tsy aitaita, tsy aingitaingita, fa rehekenao e mpisorona ianao, ekenao e manana fitafiana miavaka ny mpisorona ao amin'ny testamenta taloha, dia tiany Jesosy hanana fitafiana miavaka koa ianao. Tsy naman'izao tontolo zao ianao. Dia raha ho Andriamanitra ny resaka minizipo hoe tsy foinao, resaka minizipo fitafiana mampitanjaka makiasy indraindray, zay ve ny tsy foinao? Fa isany tianao anapaka ny sainanao, lay andrinan'izao tontolo zao ihany ve manana rafitra sy mampiseho lamody itazay ny olony, sa Jesosy Kristy lay mpanjaka ny mpanjaka manapaka ny famasinana? Iny ny tianao, miankina amin'ny safidinao zany, miankina amin'ny safidinao zany. Isika ny vavolombelona, isika ny fanasina, isika ny jiro, isika ny mpitily, isika ny mpiambina, isika ny wiraka, ny fanomezam-pahasoavana dia omena atsika tonga atsika ho fanaka mahasoa. Tadiavo ny fanomezam-pahasoavana natao an'ny rehetra izany, teny fikasana ho anareo sy ny zanakareo, na iza ntsony Jehova Andriamanitsika anantona azy, samy mena ny fisehoan'ny fanahasoa izy rehetra, samy nandray fanomezam-pahasoavana avokoa. Fanamasina natao onona amintsika rehetra. Raha zanak'Andriamanitra tsonena ny fanamasina, tsy izy zany. Fanamasina natao ameno antsika rehetra. Raha misy zanak'Andriamanitra tsy feny fanamasina izany, mampatahotra izany, batisan'ny fanamasina natao antsika rehetra. Tokony ho tsapanao zany. Omen'Andriamanitra ny zanany mahatoky zany, zanany makatò, zanany manetry teny, zanaka miray amin'ny Jesosy Kristy, lay tena voaloboka, fa isika ny sampana. Fa ny sampana rehetra eo amin'ilay tena voaloboka, ninona tsirony tany tombontsoa le tena voaloboka, dia makany amin'ny sampana rehetrarehetra koa. Baiboly miteny, ianareo ny tenany Kristy, momba ny tenany isika, mofo zay vakitsika, ty firaisana amin'ny tenany va, ny ranom-boaloboka sotrotsika, ty fimbonana amin'ny rano va. Tenany Jesosy isika, momba ny taolany, momba ny nofony. Hitanao, ny ratsambatana tsiraray avy amin'ny vatatena ny olona anankiray, nininy mihetsiketsika, nininy ny toromarika mampihetsika, ny fibekona azy dia aty amin'ny atodohany. Zay mampirehitra atsika, mitompo, manetsika atsika, mampandroso atsika, dia miankina amin'ny fanamasina sy ny fanomeza. Izy ny manome ny fibekona. Halleluja! Zava-dehibe ary ny fiakinana amin'ny fanamasina. Zava-dehibe ny fitoerany fanamasina. Zany mahatonga ny Jesosy hoe raiso ny fanamasina.
zany mahatonga ny apôstôly hoe oako finoana ny fanamasina. Rehefa nandray ny fanamasina ianao dia avelao izy hiasa malalaka eo amin'ny fiainanao. Manokana mitokana ianao rery ianao sonto mivavaka saintsany amin'ny ten'Andriamanitra mafany ny fanamasina tena. Alleluia. Tsy maintsy mamela ny fanamasina isa malalaka isika. Alleluia. Ny fitombona, ny fivelarana eo amin'ny fiainana ara-panahy, ny fandrosoana eo amin'ny fiainana ara-panahy, eo amin'ny asa fanompona dia miankina amin'ny sitrapo mamela ny fanamasina hiasa malala. Ny boky maitso dia misy fotom-pampianarana momba ny fanamasina ary misy fampianarana ny fomba andraisana ny fanomezam-pahasoavana. Tiako hitsangana io. Firy no mangetaheta fanomezam-pahasoavana. Isaorana ny ento. Ny riko ny rin'Andriamanitra. Vavaka ataonay ataonay mpanompo ho feno ny fanamasina. Mba tsy ala amin'ny olon'Andriamanitra ny fanamasina. Izany no ametraka ny tanan'Andriamanitra eo aminao. Izay anome izay ilainao. Iery fiarovana ny fiainam-pananao. Hoy Mosesy, tiako raha ho mpaminany Jehova avokoa ny olona sy ve. Mbola latsaka Jehova aminy eny ny fanahany. Ny fanomezam-pahasoavana mampandroso atsika, mampandroso ny fiangonana atsika. Dia raha Andriamanitra ny amin'izay. Alleluia. Ary rehefa nananao ny fanomezam-pahasoavana, matoky tsara ianao dia hotokana ny fanahy masina ianao, na hotokana ny evanjelistra ianao, na hotokana ny mpaminany ianao, na hotokana ny apôstôly ianao, na hotokana ny pastera ianao, na hotokana ny mpampianatra ianao. Endry mihitsy izy. Ovana aloha, mena ny vokatry ny fanahy masina, mena fanomezam-pahasoavana, tokanana ho amin'ny asa evanjelista. Karaha manana evanjelista dimanjato Jesosy mamonjy, olona mirehitra amin'ny fitoriana filazantsara, famonjena fanan'olona, olona tezitra amin'ny devoly. Ary tena kelena mihitsy izy hoe ho afahako ampelantanan'ny devoly reto olona reto. Miditra ny an-tsanaty. Dia isy olona marobe hiova fo anaraka ny tompo. Ary ny vavadin'ny elo iakely idy faravaravara'ny lanitra isokatra ary iny fanan'olona marobe naraka an'Andriamanitra. Ahoana tonga izany? Ahoana tanteraka izany? Satria misy olon'Andriamanitra mandroso, mitombo, mivelatra eo amin'ny antanatohatra, miova fo, miaina amin'ny mpamasinana, manana ny vokatry ny fanahy masina, hitoerany fanahy masina, manaja ny fanahy masina, omeny fanahy masina fanomezam-pahasoavana, dia atokana ho amin'ny asa sarobidy, dia miasa amin'ny fambiazana ho an'Andriamanitra. Mangovitra sy mipararehetra ny Devoly. Teny fikasana amin'ny andro farana andatsako amin'ny fanahiko amin'ny noforehetra, mpanompoko lahy, mpanompoko vavy, andatsako amin'ny fanahiko. Iza mpanompo andatsan'Andriamanitra amin'ny fanahiny? Mpanompo akasitrahana, mpanompo akasitrahana, zanaka manompo io, novana zanaka aloha, dia mitendrena hanompo, mpanompo akasitrahana, mpanompo izay sitriko ny foko, malalako, nametrako ny fanahiko ao anatiny. Tsy ilay mpanompo an'Andriamanitra anarana io, narana fotsiny. Indraindray dia manao sitrapony tena, sitrapony tena no taona. Indraindray sitrapony olona no taona, mampifalifaly olona fotsiny, sitrapony devoly. Avetra dia miverina kely anao sitraponao Andriamanitra eo. Miovaova mivatipatika, tsy hitanao izay andraisana azy. Hoy ny tompony hoe matimaty, tsy mangatsika, tsy mafana. Alohan'ny vavako ianao, aleo tena mangatsika na mafana, efa alohan'ny hosanatena izany. Mangataka amin'Andriamanitra isika ne hitomba amin'ny famasinana tany. Na mifidy izay tiany atao aza ny sasany, na mifidy izay tiany toriana aza ny tokana, na mangina sy mihidy aza ny vavany amin'ny fitoriteny manohatra ny fahotana, fa milaza fanambinana sy fiadanana. Te ampitombony rakitra, manao batisy olona tsy misora-panambadiana, manao batisy olona misolosolo vaty, tsy mampanina izay fomba fitafinareo, mandihiza amin'ny kavina tahaka ny kidiarana tomobile kely, mantsy miterany tompo orsipa sy ny toy zany, fa
Milaza aminao aho fa masina ny lanitra nota tsy tafiditra miaza mitady fihavanana famasinana fa nota tsy tafiditra tsy hoe rehefa mandeha eny anao diabo nga mahavonjy anao ny dia misy an'izany asamy mandia daholo fa editra ny lanitra daholo tsika mandia rehetra eo falifaly tsika dia mandiza daholo tsy midika zany ho any an-danitra ianao masina ihany ho any an-danitra misaraka amin'ny ota no any an-danitra no mafeny fijejejona makany an-danitra aza mety hovitana mitoetra amin'ny tempolo madio ny fanamasina. Halleluja! Misy vagagana tsy misy famasina, vagagana tsy misy famasina. Fandroana dio le fidereo le fanahy maovaly raha mba homeny tombo fotoana andray andro hitory ao anatin'ny tapabolana momba ny fanahy mamitaka dia ho hainao tsara dia manavaka n'izany hoe ahoana zany atao hoe fanahy mamitaka miasa zany saingy tsy misy ny fotoana mila fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Halleluja! Tianao ve zany? Tianao ve zany? Meo ny anjarako Andriamanitro, fenoy aho tompo, meo ery aho. Halleluja! Efa ndresako teto fa ny mpitoroteny tsy manana fanomezam-pahasoavana dia tena tahaka an'ireny miaramila mitafy fanamina mitondra basy tsy misy bala mody mizesta fa hoe miaramila amin'ny fanamina amin'ny basy nefa tsisy bala koy tsy mipaka koa rehefa tsy ao aminao ny fanomezam-pahasoavana tsisy ninninina engane ampipoka fifazam-panahinao rafany asan'ny devolo am'izay alenao sy misy anao dia mangorohoro Satana, ary am'izay alenao sy misy anao Jesosy miasa manasitrana. Am'izay alenao sy misy anao misy fananona vaovonjy. Rain'Andriamanitra. Halleluja. Engane azo fanomezam-pahasoavanao. Milony ny elanao any mpianatra ikoly milony ny elanareo eto amin'ity tanàna ity tokony hanana fanomezam-pahasoavana. Ary ianao efa mpitoroteny pilipitra efa zatra amin'ny teny eo tao hoe ray aman-dreny mahafinaritra mahitanao rahalahy mahafinaritra oka ianao ho feno ny fanahy masina. Inona ny raha atao dia raina ny tompo. Inona ny raha ataontsika feno solika ny fanahy lahy. Tianareo ve izany ira? 4:10 Halleluja. Irambavaka izy ty isandrato ny tanànao.